idirahany Jehova ry firenena rehetra, midira azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famonjam-pony amintsika, ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Alleloia. Tompoandriamanitra io dia rainay mandrakariva ny anaranao. Isaoranay ianao ny amin'ny fitantanana, ny famindrapo, ny fahasoavana, ny fiarovana izay arotsaka ao aminay tsy tapaka. Tonga eto izahay hiaino anao, hideranao ary mangataka ny fanahy masinao mba hanatrika izao fotoana izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Amin'ity sabata ity dia mahafalay ny miarabantsika rehetra na tsatsa izao sabata izao. Arabaina ny ankizy, arabaina ny tanora ary arabaina ny lehibe. Ho fitahiana ho antsika ny fanatsihantsika izao fotoana rehetra izao. Etsakilan'izay dia mahafalay koa ny manolotra ireto mpanjara miaraka amiko eto reto. Ny voalohany dia ny tonja ny vakiteny ho an'ny fotoana ity dia ny ranabavintsika Saonja, ary ny anao ny toriteny ho an'ny ankizy dia ny ranabavy Antamalala, ary ny vavaka Mandohalika dia Loholona Arene, ary ny afatra hitondra ny afatra ho antsika kosa dia ny Loholona Fenorado, ary ny farany dia nitondra ny fanompona fanentanana ho amin'ny fanatitra dia Rala Alain. Ny nanolotra ny mpandrara teo moa dia ny rahalahintsika Jedidia. Iaraka hitsangana kosa isika izao anao ny hira fa 400 Jesosy indreto izahay. Malini vavaka yatao
Manasa antsika ary andray ny baibolitsika ankehitriny ary andehantsika hiaraka maka ny teny soratra masina. Ny vakiteny voalohany dia izay hitantsika ao amin'ny Korinthianina 2, Korinthianina 2 toko 7 andininy 7, Korinthianina 2 toko 7 andininy 7, ary ny vakiteny faharoa dia hitantsika ao amin'ny Timoty 2 toko voalohany andininy 9 tapany voalohany. Rehefa hitantsika izay dia andeha hiaraka amaky izany isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Korinthianina 2 toko 7 andininy 7. Aoka ny olona rehetra samy anao araka izay niny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Timoty 2 toko voalohany andininy 9 tapany voalohany. Koa aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika. Amen. Satsika dia araka iroso amin'ny vavaka mandoalika. Jehovah tomponay eo, rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitra. Ankehitriny izay amin'ity sabata ity dia mankalaza sy miteranao. Mangataka manokana izay ny anatrehanao izao fotoana izao, ary indrindra ny anamasinanao anay tsirairay avy amin'ity sabata ity. Mangataka nyreto antom-bavaka reto izay Jehovah mba anananay vahaolana eto amin'ity fiainana misy anay ity, ho amin'ny mpitondra anay, ho amin'ny mpitantana ny isam-piangonana, ary indrindra ho an'ny mambra tsirairay avy anatin'ny fiangonana, mba hampitomboanao ny aim-panahiny tsirairay avy amin'izao sabata izao. Mangataka ihany koa izay ho an'ny ankizy manokana, mba hananan'izy ireo ny fahendrena sy ny fankatoavana amin'izao fiainana izao. Eny ireo izay tsy salama ihany koa dia hoentinay mbavaka manokana amin'ity sabata ity, satria ny tananao sy ny ratsan-tananao dia afaka manendry ny loharanon'aretina, ka ahafahan'izy ireo mandray ny fanasitranana hitsanganana eo amin'ny fandrinan'ny hopitaly sy ny fandrinan'ny tokantrano tsirairay avy. Eny, tsapanay ankehitriny fa miasa ianao ka saotra no atononinay ary ho asandatra ihany koa ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Izao isika dia tonga eo amin'ny fanompoam pivavahana ny amin'ny fanatitra sy ny ampafolony, ka dia manasa antsika hanomana izay efa natokantsika ho amin'izay fanatitra sy ampafolony izay miaraka amin'ny vavaka mangina. Idiran'Andriamanitra isika satria izy ilay mpanome tsy misy fetra, araka ny voalaza ao amin'ny Filipianina toko 4 andininy 7-20. Filipianina toko 4 andininy 7-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra ahatateraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny harenany amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Indray andro niresaka ny Abrahama Andriamanitra momba ilay zanany faharoa izay ho azony avy amin'ny Sara sy ny fitahiana izay miandry an'io zaza faharoa io.
zadaikatra Abrahama sady nangataka tamin'Andriamanitra mba hivelomany Ismaela eo ambany fitahian'Andriamanitra, izay voalaza ao amin'ny Genesisy 17:7-20. Genesisy 17:7-20. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary hoy Abrahama tamin'Andriamanitra, enga aniaka Ismaela no velona eo anatrehanao. Io resaka Abrahama sy Andriamanitra io dia mampianatra antsika ny amin'ny fahamarinan'ny fitahiana sy ny tsy misy fetra. Natahotra Abrahama raha omena ny Isaka ny fitahiana dia tsy misy intsony ho an'i Ismaela. Fa Andriamanitra dia ny manome toky an'i Abrahama fa ny fitahiana dia ho ampy ho azy roalahy sy ho an'ny rehetra, izy ilay mpanome tsy misy fetra. Fantatrao ve fa Andriamanitra dia manana tahirina fitahiana izay mbola tsy voazara ho antsika rehetra? Amin'ity androany ity dia andeha aneo amin'ny alalan'ny fanatitra sy ny ampafolony isika, fa mino isika ny amin'ny fitahiana izay tsy manam-petra omen'Andriamanitra antsika. Izao isika dia hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka. Misaotra anao izahay Andriamanitra amin'ny Andriamanitra mpanome tsy manam-petra anao, ary ampitombo ny finoanay, ary ampio izahay Andriamanitra mba hahita ny endrikao. Amen. Ho fanolorana ny ampafolony sy fanatra dia manasa antsika hitsangana hanao ny hira 700. Amen. Zao tsika dia tonga ao amin'ny fotoana ho antsika rakizy. Alohan'izany dia ndaontsika hitsangana aloha diran'Andriamanitra, ataontsika ny hira oramamy. Yeah.
ny lohateny ny tantarantsika androany raka izy a dia mitondra ny lohateny hoe omeko salina vaovao ineny malalako. Fantatsika ve zany salina ohatra ny tony atao hoe salina ao a izy tony dia lamba fitafy omena neny fa manina ho neny mena salina vaovao satria tao amin'ny toerana nisy ity rem-pianakaviana ity manana zanaka rola Raymond anarany anankiray a Stéphane anarany anankiray nangatsika dia nangatsika ny toerana tamin'izay toerana nisy an'izy ireo ineny dia miasa amin'ny trano lehibe anankiray a izay manasa lamba sy mikosoka gorodona ny ataony amin'ny toerana io mangatsika izy satria namirifiry ny andro dia rehefa lasa mivoaka neny isa-maraina dia ozy izy Raymond hoe mangatsika zao neny iny mampalahelo izy fa andeha tokony hividanana salina inona ny ataotsika dia mijery ohatr'izay foana izy isa-maraina dia ozy izy Stéphane andao amidy ny alikatsika dia ozy izy Raymond hoe malahelo tsy foiko ny alikako marina zany raka izy fa ity fianakaviana ity dia fianakaviana anankiray mahantra. Rehefa mahita ny neny nefa izy isa-maraina dia tapa-kevitra fa andeha ho amidy le alika kely nentina teny an-tsena tonga teny an-tsena dia fanena tamin'ny lehilahy lehibe anankiray izy dia niteny hoe sao dia mba hividy alika ianao tompoko dia hoy le raim-pianakaviana hoe tsy vidy rehefa idify anefa n'izy dia somary niverina ny tompo maso kely le raim-pianakaviana dia niteny hoe fa manina aloha namidy le alika amidinay le alika tompoko satria mila voly zahay hividiananay salina ho an'ny neninay dia nanohy ity raim-pianakaviana manao hoe za aloha dia ahita ny tranonareo satria nahafantatra izy tamin'izay zany fa ireto tovolahy reto dia tovolahy somary sahirana dia nandeha izy ndao aro any an-tranonay rehefa tonga tany izy dia nahita ny trano bongo kely nisy telo mianaka dia ozy izy Raymond hoe hovidianao amin'izay ve le alika dia sady nitsika izy dia Stéphane kosa tamin'izay fotoan'izao dia niteny hoe izahay koa ane ka mivarotra ity ny asa fivelomanay tao amin'izy ireo dia nisy an'itony fitaovana itony marionnette hitantsika tsara izy tony ohatr'izao ity marionnette ity fikaramany zany varotra nytony zahay sao dia vita ianao namoaka vola avy hatrany le raim-pianakaviana dia nomeny vola izy rola dia niraisy ny marionnette ary lasa izy nandeha faly izy rola satria afaka hividy salina ho anneny dia ozy izy Stéphane hoe raha tsy nanapa-kevitra zao tsika hivarotra n'le alika dia tsy nahita n'iny rangahy iny mba hahafahantsika nahazo vola hividianantsika salina ho anneny faly izy raka izy ary lesona ho antsika amin'ity maraina ity dia zao hoe ajao tiavo ary ampio mandrakariva ireo ray aman-drenitsika dia hiara-miaina amin'ny ampifaliana isika ny vaky tenitsika teo manao hoe aoka ny olona rehetra samy anao araka izay niny fony avy tsy amina lahelo na mifaneriterena fa ny mpamme amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra nanome ampifaliana izy ireo nanome ampifaliana neny dia teo nisy fanapahan-kevitra ny fanapahan-kevitra izay niraisiny na dia tsy foy ara le alika fa nomeny ampifaliana hoe hividianana salina ho anneny dia nanova ny toe-javatra Andriamanitra tsy le alika no lasa namidy fa novidian'le ity lehilahy ity ny marionnette izay efa nataony enganetsika tsirairay avy raka izy mba samy andray lesona avy amin'izany tantara fohy ny Raymond sy Stéphane izany fa ny mpamme amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra miezah manampy miezah maneho fifaliana fa izany ny sy ny firindrana ao amin'ny tokantranontsika amin'ny mpiara-mianatra amintsika naizanaiza toerana misy atsika
hiara hivavaka tsika araka izy malala. Manasa ny ankizy rehetra hitsangana hivavaka. Andriamanitra misaotra anao satria nomenao lesona izay tamin'ity maraina ity. Ampio zahay mba samy ahay aneo ny fitiavanay amin'ny mpiarabelona aminay satria izany no ankasitrahanao, ary ampio zahay mba anaraka ny teninao, anaja ho tia ary anampy ireo ray aman-dreninay, ireo mpifanolo-bodirandrina aminay, ny mpiarabelona aminay, ny mpiara-mianatra aminay ihany koa. Tahiny ankizy tsirairay avy ary tononona saingatany aminaranao Jesosy eo izany vavaka izany. Amen. Ho fanomanana ny foamam-panahy antsika dia anaraka hira iray isika. Ce que je vois, mais Jésus, je sais, tu es là, mon refuge est dans tes bras, mon refuge est près de toi. Mes yeux se noient dans les larmes, voici mon cœur te réclame, mes jours sans pénitence, mes nuits pleines de souffrance. Mon âme est remplie d'effroi, meurtrie par ce que je vois. Mais Jésus, je sais, tu es là, mon refuge est dans tes bras, mon refuge est près de toi.
aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika. Zany no loha hevitra ampaherezina antsika amin'ity sabata ity. Maro amintsika, indrindra fa ireo zokonjokony, ireo ray aman-dreny no matadidy ny amboara maneran-tany amin'ny baolina kitra izay nandraisan'ny Brezila anjara. Tamin'izany fotoana zany dia tapitra amin'ny fotoana ara-dalàna, roso tamin'ny fanana vanim-potoana, kanefa dia mbola tsy hita hoe iza ny mpandresy, ary dia tsy maintsy nanao ny tir au but na ny penalty. Nafinaritra dia zao, isaky ny avy mandaka zareo breziliana ka mahafaty, dia ny anankiray zay mahafaty dia manala ny maillot-ny dia takona ny tarehiny, ary ny rehetra maneran-tany dia mijery azy. Dia zao ny soratra eo amin'le t-shirt ao anatin'ny maillot hoe thank you Jesus. Betsaka ny matadidy an'izany ho an'izay efa nahita ny fotoana io. Gaga ny tena hoe namboarina mihitsy ve zany, nataon'ny mpanazatra ve zany. Fa ny zavatra mahafinaritra dia zao hoe ao anatin'ny fahombiazana dia tsy ny tenany no asandrany fa Jesosy Kristy no asandrany. Zay ny voalohany. Ary ny faharoa dia zao, tsy menatra amin'ny jovavolombelona ny amin'ny fananany an' Jesosy. Itsika ihany koa dia mbola voavy nanaraka ny canne 2001, vao tsy ela akory matadidy an'izany na dia ny amin'izao fotoana izao ary. Dia nahitatsika teo amin'ny antsasadalana izay nihaonan'ny Egyptiana sy zareo Cameroun. Tao anatin'izay fotoana izay tapitra koa ny fotoana ara-dalàna, nandeha ny fanala vanim-potoana, mbola tsy hita zay resy, nyroso tamin'ny tir au but, penalty. Ny zavatra tsikaritra dia zao, isaky ny nahafaty zareo Egyptiana dia lasa manao an'ilay fomba fiankohofany ary dia misaotra ny ala. Riava malala isany, ny olona tsy menatra mijoro amin'izay inony, ianao manahoana? Savy ianao maneho amin'ny fiainana andavanandro, na inona atao, na aiza le amin'ny fanarahana an' Jesosy, amin'ny fananana an' Jesosy Kristy. Savy ianao rehefa anatina restaurant goavana be ka mijery ny manodidina rehetra, savy ianao mikipy ary mivavaka milohan'ny sakafo. Ary rehefa mahita fahombiazana ianao any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny toeram-pianarana, na amin'ny fotoana na amin'ny fotoana inona, savy ianao mijoro vavolombelona ny amin'ny fananana an' Jesosy, ny amin'ny fidiran'Andriamanitra tseratra tamin'ny fiainanao, ary ijoro vavolombelona ny amin'izany. Tsy menatra ny maha-kristianina, tsy menatra amin'ny maha-mpivavaka, tsy menatra amin'ny maha-mpanaradia ny Kristy. Rava malala isany, ny tanjona dia zao, sa maneho amin'ny fiainana andavanandro ny fananana ny Kristy. Ao amin'ny Salamy 1:30, ny 1:7, tapany voalohany, dia misy an'izao teny zao hoe aoka tsy ho menatra Jehovah satria miantso anao. Aoka tsy ho menatra ny fanirikoriavana, dia tsy ho menatra ianao, tsy ho menatra rehefa ijoro ankalaza an'Andriamanitra, hisaotra an' Jesosy Kristy na fidiran-tsehatra amin'ny fiainako. Zao indrindra matso ny voalazan'ny Marka 4:7 manao hoe fa na iza no menatra sy ny teniko amin'ity taranaka sady mijangajanga noho ny manota ity, dia ho menatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina. Riava malala isany, ao anatrehan'ny fotoana zay vao maika andro ny faharatsiantsika amin'izao fotoana izao. Zao ny fotoana tena hijoroana amin'ny fahazavana, fa tsy zao indray ny fotoana hiafenana. Ary tokony ho samy rehere mihitsy ary tsika amin'ny fananan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Zany ny voalaza ao amin'ny Jeremia 7:20 manao hoe fa izay te hirehare dia aoka hirehare amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, zay manao famindra-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambony tany, fa izany no sitrako ho Jehovah. Ny iraka na ny mission zay omena ny fiangonana adventiste amin'ny tanjona ny andro fahafito maneran-tany, dia manao toy izao: ahatonga ny olona ho mpianatry Kristy, ivelona ho toy ny vavolombelona manam-pitiavana sy manambara ny vahoaka rehetra ny filazana tsara mandrakizay torian'ny anjely telo, ka hanomana ny olona ho amin'ny fitsenana ny fiaviany indray. Rava malala isany,
mila mpianatra Kristy isika ary mila manao mpianatra ho an'ny Kristy ivelona ho toy ny vavolombelona manambara amin'ny vahoaka rehetra ny filazany tsara izay torin'ny anjely telo manomana ny olona ho amin'ny fitsenana ny fiaviany ahoana ry havana no avitantsika an'izany iraka izany raha itsika aza menatra ny ijoro vavolombelona ho an'Andriamanitra aza menatra ny ho vavolombelona tompontsika zany ny vaky teny fototra zany ny loha hevitra aza menatra ny ho vavolombelona tompontsika Timoty 2:1-5 tapany voalohany satria hoy soratra masina hoe ianareo dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olana lain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Petera 1:2-5 ry hava-malala isany tsy mitovy amin'izao tontolo izao isika itsika dia taranaka voafidy itsika dia fanjakam-pisorona firenena masina olana lain'Andriamanitra ho an'ny tenany ilazantsika ny hatsaran'Andriamanitra ka inona ny tokony hamenatra antsika? Manasa anao manasa antsika raha efa nanao sika tamin'ny lasa dia toy izy fa zany ny sitrapon'Andriamanitra raha mbola sanao antsika manomboka izao aoka tsy ho menatra ny ijoro vavolombelona ho an'ny Kristy isika no fanasin'ny tany zany ny voalazan'ny soratra masina ianareo ny fanasin'ny tany ianareo ny fahazavana zao tontolo zao aoka zava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka akalazany rainareo zay any an-danitra. Matthieu 5:17-20 5:17 sy 5:20 no misy an'izany ry hava-malala isany ilain'Andriamanitra sika ho fahazavana ho an'izao tontolo zao ary ny asa fitoriana mahery vaika indrindra dia ny fijoroana vavolombelona zay ataontsika amin'ny fiainantsika andavanandro zany ny mahery vaika indrindra ry havana amin'izao fotoana izao aoka tsy ho menatra ny joro vavolombelona ny amin'ny tombontsoitsika ahoana ny hatonga an'izany ho tena zava-misy eo amin'ny fiainantsika zany ny fandaina lehibe dia zao ny voalaza ny Tesalonianina 1:5-7 manao hoe mivavaha ka aza mitsahatra mivavaha ka aza mitsahatra mahafinaritra kokoa ny fomba filazan'ny version anglaise azy manao hoe pray continually ry hava-malala isany aza mitsahatra mivavaka toy izo miala ohatrany ianao dia mivavaha mifoha ampandria ianao dia mivavaha naizanaiza le anao ao am-piasana any am-pianarana mialoha ny anatra vita fianarana mivoaka amin'ny fianarana any analakely naizanaiza toerana misy anao any amin'izay misy anao rehetra any aza mitsahatra mivavaka pray continually zany ny sitrapon'Andriamanitra ao antsika ary rehefa zatra miaraka amin'Andriamanitra sika ry hava-malala isany dia zao ny voalazan'ny Joba 2:20 mifahakazara amin'ny tsitoy ianao dia hiadana fa izany ny hatongavany soa aminao ry hava-malala isany tsara ny manan'Andriamanitra ary zany mahatonga amin'ny mpanasalamy manao hoe ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ary zao tsy isika intsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatsika araka ny voalazan'ny Galatiana 2:2-20 ary raha izany ny fiainantsika sady mivavaka tsy mitsahatra sika no manana n'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika i Kristy ny velona ao anatsika ry hava-malala isany tsy ho menatra ijoro vavolombelona ho an'ny Kristy intsony isika velona ho an'ny Kristy isika ary maty ho an'ny Kristy isika noho izany tsy zavatra amboarina na terena na mampiferitsaina mampiferitsaina ny fijoroana vavolombelona ho an'ny Kristy fa tokony ho fiainana andavanandro zany tokony mandeha ho azy zany tsy mila voizina akory tsy mila etanina zany mahatonga ny Deutéronomia 2:5 manao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra zany hoe ny maha isika rehetra dia tokony eo an'Andriamanitra avokoa ka na mihinana isika na misotro dia voninahitr'Andriamanitra zany ninona ataontsika dia iseho foana amin'ny fiainantsika Jesosy Kristy ary ny dikan'izany raha hava-malala isany dia lasa epistily vakian'ny olona ny fiainantsika zany ny zavatra ilaina amin'izao fotoana izao koa ny famitinana ry havana dia izao ny antso aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika aoka irery mihitsy amin'ny fanahana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mivavaha ka aza mitsahatra pray continually ary aoka ny fiainantsika mihitsy no lasa epistily vakian'ny olona ho tanteraka amintsika n'izany no ny fahasoavan'Andriamanitra amen.
manoloana zany toriteny zany dia ataontsika ny hira fa 7 sy 300 7 sy 300. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra zay an-danitro, misaotranao izahay tamin'ity maraina ity, nomenao ny afatra mba hahatonga anay tsiraray avy tsy homenatra ny ovavolombelona Kristy. Tompo, mangataka ny hery mba amin'ny lalan'ny fananao masina izahay mba hijoro vavolombelona ny amin'ny fahatsaranao. Ampio izahay mba hivavaka ka tsy hitsahatra. Ampio izahay mba hitoetra mandrakariva eo anilanao. Ampio izahay mba ho epistily velona vakian'ny olona rehetra. Izany no atakay, izany no vavakay, apetrakay eo ampelatananao ary tononinay noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay. Amen.